vita le resaka dia zao misy fanontaniana anankiray koa izay tokony fampiresanareo fa manina izy tsy ao azonareo tokony ho fampiresanareo zany fa manina izy tsy ao dia valinareo saingy zao fotoanantsika mandeha fa eritreritry fa maninona moa zany Jesosy ny tsy ao Jesosy mahafinaritra azy dia izy nanorona an'io dia dimy foana ny aninona miprésent ao izy tadidinareo le tao akana le tao akana le fanambadiana tao akana io no inona moa fagagana taokana fagagana voalohany dia zao voalaza ao amin'ny tantara io ao amin'ny jaona ary ny mpianatry Jesosy sy Maria dia taiza izy dia tao fa eo ambany kely izy dia izy hoe ary Jesosy naninona nasaina ao amin'ny teny vahiny izy dia izy hoe il fut invité inona no natonga an'izay tsy takanetsika ty ny mariazy tatsinanana fa ny mariazy tatsinanana mba nanana tombotsoa nanatrika an'izany tamin'ny fotoana nadalovana tany Morisy dia zao matetika mihitsy niendry zareo satria betsaka andoha any dia niendry zareo a rehefa manao mariazy herinandro toa zany mba atao mariazy nareo dia mba herinandro dia zao zavatra miseho misy labasy be fotsiny eo dia misy hira dia zao misy sakafo foanao ka na mandeha zany ianao mpandalo fotsiny tsy famille dia maninona dia mandalo anao dia rehefa tonga anao tsy maintsy misy servira dia mihinana ianao dia takan'izay io alo fotsiny anao tsy takany atsika hoe etsy ny anaranao dia rehefa tseo dia mba manalafo fa miverina dia sasany ara moa efa tseo ny anara mbola maninona mbola misisika ihany fa niendry zareo dia tonga foana ianao dia takan'izany ny Jesosy io tonga foana fa saingy zao ny Jesosy natao inona mihitsy ny invitena mihitsy ary tso ihany fa naninona ny invitena fa raha tsy zany a saika diran-doza satria ninona mihitsy ny nany divay mihitsy ny eto zany a dia zao manomboka androany ny olona tsy maintsy misy ny zavatra tsy fampina tsy maintsy misy ao an-tokantrano fa zao ny tsara dia atao inona invité ao Jesosy mety ho tonga izy fa saingy zao aleo maninona mihitsy ny invité azo mahitsy dia hoy izy hoe Kristy velona sy ekena olohan'ny ankonana no afaka hiaro amin'ny famelezany ratsy mila manorona alitara isan'andro ao an-trano isika ny alitara dia tsy inona fanofanom-pivavahana eto zany aza mieritreritra ianao hoe zany tsy adventiste za zao e fa ny essentiel na ao an-trano dia misy inona misy alitara fa ny alitara aza atao fotsiny dia ny alitara mivaly zao izy nao ny alitara mivaly sy ny andriamanitsy izy zay ny azo atao fa ny tokony izy zany a dia tokony isy inona ao alitara zay anaovana zay fanofampivavahana zay eto ahoana amin'ny fomba ahoana no amin'ny fomba ahoana no atonga zay fiarahan'izay no tena zava-misy dia zao miteny hoe ho tafaradalana vandro raha tsy efananina ahoana zany mifanaiky zany mifanaraka ary ahoana le tonga le hifanaraka miresaka zany hoe ho tafaradalana amintsika ve Jesosy raha tsy efananina raha tsy efa niresaka amintsika dikan'izany a tokony aninona tokony hiresaka amin'ilay tompony ninontsika tompon'ilay nanorona ninona tokantrano eo zany le resaka eto zany eny e tsy formule izy hoe mifakazara mitsitoka ianao dia hiada zay ny atonga ny so aminao tsy formule zany le hoe andao hivavaka satria adventiste andao hivavaka satria protestant andao hivavaka satria za katolika
tsy zay le izy fa raha tianao ny amin'inony anana fifandraisana amin'andriamanitra de mila maninona aminy ianao de mila miresaka de tsy maintsy voateny adventiste avy anao vao mivavaka de tsy maintsy miteny ohatra hoe katolika avy anao na protestant avy anao vao hivavaka fa raha tianao zany ny mahatonga an'le tokantranonao mitena hipetraka amin'ny toerana de iza no antsonao iza no invitenao fa manino ny jesosy tsy maintsy invitenao satria izy ny manino satria izy ny malala an'io raha simba ny fiaranao Peugeot aiza ny garage hitonanao azy any sikam satria sikam manino ananana Peugeot izy fa raha ohatra simba ny fiaranao Ford aiza no entinao any amin'ny garage manino spécialiste amin'inona Ford entso zany de zao raha Jesosy ny tompon'le tokantrano aiza mitondranao azy aiza mitondranao azy eo amin'ny Jesosy de zao manomboka androany zany tsy hoe satria adventiste mivadinao na protestant mivadinao na katolika mivadinao de hoe andaotsika aninony andaotsika hivavaka tsy zay zany fa satria Jesosy ny tompony ninony Jesosy ny tompony tokantrano izy namorona azy andao hiresaka amintsika io problème io fantanio io problème io efa hita ny vaholana io problème io anana ny bedibe izy io eny ary mba tia ahenao anareo ary tsy maninona satria efa mifampitondra akaikitsika anendrolona ary ny anendreko an'le olona de zao mba menao fa tsy andà le olona izara ny fanandrany ny fahatsapany hoe misy an'izay herinandro ray teto inona mba hitanao hoe avantage na tombontsoa hitanao teto de tsy maninona moa zany fa niamitso azany zao de mba tsoretina izy nareo hoe zao no hitany atao zao no hitany atao de avy andray misy antanana mba tiako apetraka aza matahotra nareo fa matona nareo zany teneko de namako akaiky zao matona nareo tendreko eto de namako akaiky makate aza mieritreritra hoe rehefa voatoretina hoe de izy cadeau tsy misy cadeau tsony lany le cadeau fa zao ny cadeau tsara indrindra de zao misaotra anareo sady namany mihoatra madame Ida hoe lalapatrika lasa niatsena kely vetsivetsy iny a misaotra petsaka ezaka misy de fa motrika misy arakaraky nondrenao lalinao eny e tsy maninona fa misy zokiray amareny etony raha tsy diso eny aza tesinao fa mba mitsika mitsikira eny ary zao mba andeanare mivady tsoreto eny zany ny fanomezana anakay mba tia le sarinareo mba atao zay mety tsara izy mahafinaritra fanontaniana de anotaniko nareo avy hoe firy taona zay mivadinareo natonanareo mivady 80 taona inona no hitanao raha matompo inona no hitanao hoe tsy ambaratelo na azahoana ny tazona an'izay 38 ans zay raha aminay zany ampiasa nefa amefaka mangatakareto tena hitako mihitsy ambaratelo na tonga an'izay de voalohany trika de tamin'ny toritelinao de tena misy lahatra mihitsy fa hoe izy natolotra Andriamanitra ho anahy amen
Satria ohatra hoe jivavabely kely samy nanana sekoly izay dia rehefa nitantara izay rehefa niona dia nampy tena ny foana ohatray saika nampianarana Tananarivo izy a dia zako nampianarana Tananarivo saika alefa taty Antsirabe izy a zako saika nalefa taty Antsirabe farany a tonga dia tafahoana tao amin'ilay sekoly anankiray dia tao zany izay no niona dia rehefa nitantara izy dia miha Zango ve fotsiny dia tao izay no niona zango taloha amin'izay dia tena tsapa fotsiny raha ohatra ka tianao hoe efa tokonanadaly dia tolory amiko ilay hovadiko dia zay zay zany no tena iveriko hoe tena tolotra andreo izy aloha ny ray aman-dreny olona tsotra ianao ve resy lahatra fa tena io le izy ary mahazovazaina be hoe zao no pastera zao ry zareo any tena maresy lahatra tena resy lahatra fa izy le izy ny nahatonga an'izay vahabolotona izay olona vahabolotona dia misy vanitelo dia nisy dia fankatiavana tao aminay zany teo dia teo koa ny fampitokisana zay zany no azona vavabeleko na tamin'inona dia mifampatoko an'izay vady dia anao moa niteny hoe inona ny fombanareo tamin'ny hoe rehefa mifampiarabana izay tompoko a raha afaka mikotonareo dia kotio fa inefatra isan'andro zay mifanoroka valo amby telopolo taona zany novadinay zay a dia kotiko izay zany akoatry ny andeha hiasa sy ny zao misaotra betsaka andeha hisaorantsika izy mivaty sarotra be moa le mitehaka tato fa raha mitehaka tena mitehakatsika sady anao misaotra betsaka misy lesona anankiray zay misy tomboko sady hoe na tamin'inona dia maninao izy izy mifampatoky dadai ny rehefa midina takan'izao ny fiainana tena ohatrany hoe ianao rery ny miady fa le vadinao maninona tsy miady miaraka aminao fa zay le fahafisan'izay dia azo antoko hoe tena miaraka nitakosina mihitsiny zany eo koa zany zao raha ianareo zany zao aza mieritreritra hoe antokotsika mba atotsikiné fa ty zay inona zay ny mety aminy ary tsy fantatra hoe rehefa feno efapolo taona hoe mety ampino ray anazy zay azonareo le izy fa lenareo tsy maninona rehefa hitanay fa zay mety misy fotoana zay mivady rehefa mba tsy fantatra hoe fa maninona be tsy makatahaka an'izaniza dia miaraka fotsiny tsisy tery mihitsy rehefa misy toe-javatra miseho eo amin'ny fiainatokantraminay dia maninona fampitapetaka zao fotsiny tonga dia efa fantatry ny anankiray zay raha miditsany aminay nareo dia so tsy hoaraka reo mihitsy ny fiainatokantraminay ohatra zany hoe invité nareo dia mitena hoe alefaso am'izay ny sakafo tonga dia tonga ny sakafo tsy hitanareo zay ny mahazainay re ohatra hoe misy jus zany tokony solo dia mitena hoe aza alefa ihany le jus dia tsy tonga eo le jus dia hianatra avenareo fa ono zany pastery zay le mahatonga anay takso azonao zay le mahatonga azy ireo manana ny mot de passe zao izy nareo manana ny mot de passe reo fa irerakeo rao ny ejery fa ino le efanina fotsiny expérience any mivady ray mba tiana io zareo aminareo dia mino aho fa mbola mbeo misy afakatro za nisy lahatra mihitsy ny fahiny mivady an'Andriamanitra raika ambe folo taona zay a no miaraka tonga le ozy nareo hoe jange dia mba nety izy amy mbola tsy manambady eto
Atsangan'ny le raika ambe folo taona teneniko zay aho azavaiko. Le raika ambe folo taona io ny fankafantaranay sy ny rahanay. Saingy zao ny 5 taona tamin'io a tsy mifankahitsy zahay. Anankiray teto Madagasikara, anankiray tany ivelany. Tao anatin'ny 5 taona. Firy zany sisa? Amin'io eny taona io ndray dia zara isa-taona raha miona herinandro isa-taona raha be indrindra. Raha be indrindra. Ary ao anatin'ny herinandro isa-taona raha be indrindra mifankahita fotsiny any milaza. Ary tena orana isay. Fa n'izao no mahagaga. Fanoratra fotsiny izay mpinamana. Dia mifanofatra dia hozy izy. Ataovy tsara fianarana. Izy io dia manany anto izay izy amin'ny taratasy. Hozy izy hoe mpandremo fa tsy misy deuxième session any an-danitra. Manemy tsara. Valiko. Tsy fantatro teo. Ary mitady mihitsy izay mivady hoe taiza io soratra io niova. Satria mpinamana foana izay taiza izy io soratra. Nanina moa niova. Fa nifoy anay hatramin'izao ny taratasintsika voaloha. Taratasy hatramin'izany fanotedavina hoe taiza tamin'ny ora sy manao ahoana fa tsy hitanay. Hoe nanomboka niova le hoe monamora. Tsy hitanay mihitsy. Ary nagaga mihitsy fa ahoana. Fa dia izao lasa ino izay. Dia rehefa vita ny fanambadianay dia ny olona rehetrarehetra lasa daholo. Izay mivady teo alohan'ny risy ny sotro sy ny rehetrarehetra. Eo sotsiny izay mivady. Mpivady antsika. Mpivady antsika. Satria tena tsy aferinay fa manontany. Zavatra zavatra. Namany tena iny vedy atoko isan'andro eny amin'ny tany malivany eny akatso no tovavy eny be lehibe. Io namany teny amin'io ihany no miteny amiko. Eny vedy atoko isanareo any ny be lehibe lehilahy. Dia ahoana? Io namany io ihany afakely mihitsy zany. Fa isaorako an'Andriamanitra za tena resy lahatra. Ary mahatonga anareo hoe resy lahatra tena vady mifanampy amiko. Raisy koatra ao an-trano. Za hoe tokony soloina ty ambony ty. Za no teny eo. Tena ohatrany tsy dia tsara loatra ty ambony ty. Tonga! Tena misy ampola atao hoe amoraka izy. Misy ampola ny ovy ty koa. Be dia be fa tsy izay. Misy zavatra za tokony izao. Za re zany ny tena tokony izao. Ay izy koa efa maninona. Eritreritra ary efa manatanteraka. Tena mila voasara za mividy raiky. Tena fa mividy. Za koa efa mividy. Mividy raiky. Za koa mividy raiky. Aizany azonareo le izy. Rehefa tena ao tsara zany ny mpivady dia maninona. Misy inonao na tsy miresaka. Misy ohatran'ny hoe télépathie. Fa rehefa manomboka mifanditra ianareo mivady dia mangalala ny fotoana araky ny aiza moa ny ray aman-dreny zany foana manina moa misintona kely ny fitsarana seretirikely mangalala saina kely fa manina dia mandiny teny dia mieritrerety avy eo miverina amin'izay mety hifona ianao avy eo mifona fa tsy mety na mety hiresaka ianao avy eo fa ohatra misy zavatra ohatrany tsy mikolona tsara eny aho misy mpivady ihany koa hitako eto mba afaka mamontsika ve nareo mivady mivady mba manasa anareo mba hitona raha mijery an'izao mpivady zao nareo inona ny hitanareo mba mitaliko ianareo hoe inona hitanareo amin'izao mpivady zao mpiamananganareo
mpivady fa ny zavatra inona zany ny mpivady a rehefa elanela rehefa mandeha eny a amin'ny voalohany ianao matahotra ny mba mety amiko ve ty vadiko ty fa rehefa mandeha de lasa maninona lasa mitovy na tsy mitarehana fa misy inona misy karakterana etika hitoviny mijery fotsiny atantako zao efa mitaraka be hoe kravaty mitovy fa ataoko mena zipo lesaka zany enao fa za zao mahita de io zany zao asorty kosa de ataovy maninona ny zipa ny chemise atao fotsy neriferentinareo ve zany hitanareo le izy mety ny anankiray a ka tsy misolo akanjo ny anankiray ka tsy misolo akanjo fa rehefa mivoaka eo de maninona izy any mety tsy matsapan'izay azo reo fa ny olona de tena mahita hoe tena maninona reo mpivady reo fietona moa zay nareo mpivady 24 firy ny zavatra reo fa tsy madisy rola rovavy efatra ambinipolo taona inona ny tena hitanareo hoe tena sarotro taony inona taony lalan'ny fanambadiana za tsy miteny hoe avoeto ny secret a fa fanambadiana mantsy de zao mifanampitsika de zao mety misy zavatra sarotra tao kanefa nanahoana ny nioaranareo an'izay zavatra sakafo zay mety ohatra hoe misy zavatra tena zavatra ray de nanahoana ny nioaranareo a vady izay zava-tsaratra izay zava-tsaratra ngamba bezabezaka mitiakasongasindety ny tsy fahasalamana de tarafin'izany tsy fahasalamana zany zany mivadiko a de hita sotra ihany koa nafitina n'Andriamanitra zany raha ohatra zany hoe jarona vavolombelona de izy a manana areti-maso ay areti-maso na tamina kely azy de rehefa lehibe taty afara vomiasika anday le izy de tena hita hoe nandalo zava-tsarota be babe tam'izay azy zay ny fototsy ny tena hita hoe fandanimbolanay zany kanefa ny a tafavoaka foana ny fiainana de zany izy tsy zany hita hoe miaraka amin'Andriamanitra satria na izy ara efa niteny hoe tsy nahita tanaky evabolana ny maso tanaky ny fotoana tarosy de taty afara rehefa naika tamin'Andriamanitra tsy miverina tsony le fahasambana zany de zany de hitako hoe zavatra sarotra teo amin'ny fiainana nefany rehefa miaraka amin'Andriamanitra de hainy foana ny mampandraisan'izany ianao tazonao ihany etikoro tsy natsapa be anao tam'izay le hoe zao mitoy a tena aleo mahita mijery an'le mamiratra tsara tsy miesaka atao saiko anao azay misy satria mahafantatro fa hoe ino anjara tiamfany madama eo mefery sabianao voalohany sa efa tokatokatra tsy mieritreritry fa efa hoe za zany mieritreritry hoe taloha zany tena tsy tao an-tsaiko mihitsy zany tsy tao an-tsaiko mihitsy hoe izy mivady rehefa izy mivadiko de resahatra hoe izy mivady tena afatao ary tao anatin'izay aretina nalovana naharitra ela be zay a de tena tabako hoe tena tia nahavaka manjanako ary tsy nanarana mihitsy izy de tena tabako hoe izy manjanako zany ary mahafinaritra ihany ny zavatra misy na dia tao anatin'ny aretina azy ny tena nandritra n'izay fotoana ela be zay za mantsy zao efa miantsara ary saoran'Andriamanitra zany dia na dia tao anatin'izany aretina sy zava-faritra nalovana zany azy ny tena dia
dia tsapako hoe teo amin'ny sandro mpitiavan'Andriamanitra mitazona ny tena mba hifikotra eo aminy izany. Mahafinaritra zany za zany tsy haiko fa isaorako an'Andriamanitra dia za tsy mieritreritra mihitsy zany hoe ho filokany départemental vie de famille fa ny zavatra nahafinaritra ahy tena ny fiainana dia mianatra sy mijery ny fiainam-panambady fa maninona no misy azao fa maninona misy azao tsy fianko anareo fa rehefa tany Maurice amarana ny graduation misy an'ilay présentation karazana ina moa izy recherche dia ny fanambadiana no nanaovako ary tena faro mihitsy ny satria nanampy ahy le izy nahitako hoe fa maninona ny tena tsy fianko anareo ny tena ty any fa maninona ny sofrira ny vehivavy mauriciana mety sy hitanareo zany fa ny ankamaroa ny vehivavy mauriciana dia misofrira fa nahoana dia tsotra izy baiboly mihitsy no miteny mihitsy ary andao ny ray sy ny renina izy hikamana vatany fa izao ny mauriciana rehefa miteraka ka zazara dia maninona tsy miala amin'ny ray aman-dreniny iny fanamboarana inony trano asiny etazy re ao zany ihany dia le vehivavy ny maninona vehivavy ny manantona ny zavatra misy anefa ny tena olana dia zao ny vehivavy reny raha zazara satria hatramin'izay dia izy ny maninona izy namelona ny endrareo dia zao matoa manambady dia efa mikarana ny endrareo rehefa ohatra hoe à l'âge de 27 ans eo ny vehivavy ny tsy mahazo vady dia maninona ohatrany mamory fo izy dia eo zany raha ohatra ka manambady ahy za mauriciana dia izy vehivavy dia makao aminay dia matetika ny mamako no miditra mitsetro amin'inona mitogatranay dia zao ohatra ny satrin'ilay reny foana no makany aminy inona voly tao anatin'ny taona ray roa no tonga no anapaka an'inona za mbola tsy mahazo ol'inona koa nyvaribabe etso zany a ho atsika ray mane aza midoky aza mitaky inona aza mitaky varibabena zany fa ny zanakitsika dia malala n'inona malala nytony atao eto zany dia mahafinaritra mihitsy zay fomba nanehoanareo zay couple aloha zay mitatsika fa tena hafa mihitsy ny rehefa ao le fitiavana tsy fianko anareo fa mivadiko a intelo tao anatin'ny volana tao anatin'ny volana ny didina ary izy eo io olona tsy complet tsony io complet atoko hoe tsy complet zay tsisy inona tsony tsisy glande thyroïde tsony izy rehefa supprimé départ sy comprimé zany izy fa izao tao anatiny zany no tena nafatara mety aram-panafatsy any soa dia mba tsy tia tsara fa za tena resy lahatra hoe nataon'Andriamanitra ho ahy izy ary izay situation zay a nampanina nanamafy orona ny fifaraisana teo hoe fanambadiana ny tiako tenenina zany dia zao Andriamanitra mitantana ary za dia mitovy aminareo zany tsy mieritreritra mihitsy ny hoe inona hoe io ny vatoko ary averiko zany ty teny ty tsy nitiana no vadiana fa ny vady no vadiana vady mitiana ianao zany aza manao katsy hoe tahaka an'izao midibedeka ane manao katsy hoe tahaka an'izao tahaka an'izao fa tsy ny vady fa rehefa io no men'Andriamanitra anao dia zao io ninona io no anjaranao manana anabary a fa zay vady teko zay satria zay vady samy faralatsy faravady dia miresaka teraka mihitsy ary koliko mihitsy fa ty orina miverina avy tany Maurice dia avy any Rwanda dia natrika mariage any mariage kaka fa le tantarainy tamiko a fa maninona fa ala ny tsy tia manikoloko azy ino ny vadiny
Ary amin'izao fotoana zao izy mivady dia maninona mihitsy mifankatia tsara tena telo ny zanaka izao io zany izay zany tsy ny akajinao no maninona no mitombony fa ny planin'Andriamanitra aminao no mipetraka tsara ka dia zao totikely no vadinao izy zao mpivady io ny vadinao zany azanao io vadinao io e ary aza manana eritreritra mihitsy na manahoana situation aza mieritreritra ny an'inona mian'olo fa io le izy io amen iny ary mba dia alontany kely ahy isy moa ny anarany ramose ianao io ka i ramose le mijery ao iny lehibe lavabe tovitovy lo eo tapany amiko mba afaka mamitsangana ve nareo vady zay mihitsy izay menadara io mantsy any izay menadara fakahita namana telekato zay falobia mahitanizy io hoe mananjanaka alako sotra betsaka to firy taona keo fiainanao madamo anambady anao zany didiraka mba inona ny erinao zazarasa zazavavy vavy ny erinao ary ramse la mitovy amiko zany dia zao ena ny vavy ny eriko voalohany fa la voalohany vavy la no erinao vavy ny eri manahoana ny fatsapanao rehefa tsy vavy rehefa tsy la ny tonga voalohany ahoana ny ajustement amizay tsy fantatro hoe ina fa nanahaka avy izy ahoana fa nafomba fisainany a fomba zavatra tena razady mitenanao dandeferenao fatanifeny sahirana miaraka aminao ra sanatrika mianatra mantsy zay tsika teto fa zao mety sapany fa zao zavatra misy a za zany zao hoe nena nytiako vehivavy ny azy nytiny de lela de zany hoe mitojo zany le izy tsy fantatro a mety nisy ve tsy fantatro a satria ny tao an-tsainy de inona la de tsy fantatra an'io e fa nitenetena izy za zany témoin zay teny madama hoe izy nampianatsanay hoe tena te zao leky izy io inona rehefa la de te zao zazalahy rehefa vavy de te zao zazavavy fa le zanaky ny kozinina de zao naniry mafy mba ho inona fa ola or vavy le izy de rehefa vavy le izy mifandrina hoe la de natao inona natao la na ny fiteliny na ny vangovolona na ny akanjo zany zao ohatra hoe toko mafy kely de tonga de natao inona natao manga kely misy inona zay misy influence aleminy psychologique zay satria na de nitandraitrarehetra ra izy vavy kanefa manao akanjo manga de lela rehetra nefa somary zay defa ianao tsy miteny hoe ho ataoko lakely ianao fa le inona rehefa mola volana ho azy maninona aza zany tena miteny rehefa mananjanaka vavy ary mananjanaka laza faty de tena mitenena mihitsy atao hoe za ataovy zay fomba rehetra ampitiavatra amboary fiteny io raha ohatra ka mitady maninona izy mbola kely izy defa hitanao hoe mitady maninona mitady tendance vavy zany de avaky ho azy foana hoe ino ianao de raha ianao fa ny tena komplety de zao de raha izy ary
jerenao zany a nanaoana saty vehivavy manina ny manodidina azy na izy ao arinana izy avo tena manina misy conséquence izy rehefa anambady am'izay izy a tsy hiperaka ntsony le mahina azy le maty père de famille azy fa ny atahorana de zao vady indray manina femme de famille père de famille femme de famille de eo am'izay a le inona anazy zany le estime manazy no mety maninona mety mety tsy aninona azy ny tokantrano fa nilona ty avelany mety te mety menino zay ary aninona azy avy eo tena mikonaka ohatrany tsy raha mpianaka blessé izy sarotra aminy nefa rehefa tonga père de famille zay maninona vo aikaretsy am'zay za zany tena tetely a fantatro izy fa lokanarizerany am'zay makakafana koa namanay manafinaritra tapan'le raha mato tena tsy mitata tia tena ohatra vehivavy aity izy avy anao zao fa mety aminy ny volony tena tsisy afatana anazy hoe inona izy de raha izy de jerena tokoa nefa lasa manao fa nafinaritra ny tapana misy influence centre toi mety involontaire le izy a mety ohatra hoe tao le fitiavany mety ainao koa akaiky azy zay ma tsy mety teneny madagasikara de akaiky azy ianao de zao ianao no inona ianao no lasa tsy hoe idôle fa tena de infant dikan'izany ampiseho izy an'iny ampiseho izy any amin'ny reniny de reniny koa amin'io a somary manina kely azy sokona kely azy mino afaty hoavy foana hoe io tena mampifota misy tsy amarateny vehivavy misy teneny nafarany fa tsy voapetraka fao hoe inona ny tena hitanao mivady a fa tena problème tsy voatery a aminareo a hoe inona ny tena hitanareo hoe tena problème na famille couple am'izao fotoana zao tsy voatery anareo de inona maturité an'le olona maty mitatsika ndraiky manenena tokony tsisy de zavatra zay zany am'zay tsisy amle fotoana telopolo taona mahery zao lefa teraka zaza kanty zay hoe kanty zay a tsy mahafantana azy teny zay zany a de teny tana hoe ahatsara daholo le zavatra rehetrarehetra hoaniny ka ratsika zany a fiangonana de zao mihitsy izy hoe marina fanamody zao kely tsy manino zany fa manle zay fananaifafito amlesehatra fa azoko fona le manarina azy zavazay manao justement fa hoan'le voahidy memena foana hoahy le taona fa mivaka azy zao rehetra vofotoy de matsapa le kizy zay fa manana ny afazy mety misy problème de alasy mety tsy eo foana isanandro misy ary komite tsiraibe ty zany zay tena mampisetatsika izy ty ampiresaka fiainatsika be lehibe tokantrano mijaly mety tsiraibe eo amin'ny lafiny any fitadiavana satria lasa mifahitaka le amandeha le ampizy any trottoir ny malaviazy sisa zavatra tena tapanay zany mampalalelo ny fona mihitsy a efa malitsy zay a inga koa zany fiangonana zay nakafanapolisika ty anaty rehefa nefa natao atrany kio sady hoe misy tsy araka metezay a ny eritseritsy ny atora makasitraka anareo vady tatamisy mahafinaritra ny jereo tsara tany de goa pasteur Apolin ary tena nandeha voaka mihitsy ngamba zay nahita de hoe fa ahoana fa mirombe folo alina na mirombe folo sasany alina voaloky tany amin'ny hotely nandehanako de zao nandeha de hoy izy parce que président tam'izay fotoana zay hitanao izy pasteur
tovavy tsara tarikely à l'âge de 16 ans namanasika tsara tarikely pareil izy mamanozy izy tsy dia mandeha amin'ny fitediavana une semaine le tovavy kely tsy mety hitanarany tsara zany azy za zany tena ohatrany te kely mihitsy ny hoe tsika eto amin'ity farity nanana tombontsotsika ary nanana an'izao fotoan'izao jereo fa iny zanakitsika sy mivaditsika mivady aman-janaka ane ny azo entina any an-tany de sao ozy nareo io vila io tsy hoe za tsy manana de mainteny fa tsy azo entina any an-danitra io fiaranao io tsy azonao entina any an-danitra io mivadinao sy ny zanakao no manino no azo ety io no ino io no arenatsika ary za zany manararoatra mihitsy ny fomba rehetrarehetra azo tokony ataonao ho an'ny vadinao ampiakatra azy ataovy zay le strose estorse azafady estorse le hoe ataovy taka amin'ny fitiavana n'inona ny vady ny zanaka andaniana inony andaniana mondro kely mba ampiakarina aza mba misy mihitsy ny hoe manana eritreritra hoe za raha ny vady tsy mianatra amin'izay maninona ataoko inona misy amety hoe solafy atao inona atao piasa io hoe tsy makaizy io hoe io ka raha mialamiko tsisy diplôme io miaritato foana io azatao an'izany ny vady ampiakaro izy na lahy io na vady raha tokony mbola mba hianatra izy ampiakaro raha tokony maninona tokony karakara ny vatana izy inona ny problème raha zay tsy aleo hoe manao aérobika kely tsy firofanay fa zay vady aérobika zany taminarivo fotoana fotsiny a de somary menaka izy satria manao za ihany le sambatra rehefa mahita ny ino moa bikany io e fa manandraky anao ty tsy mety koa zay io fifaninao vao miditsy ny trano anao de io fifaninao raha miditsy ny trano aza basomena zany manana an'izay raha tokony amboary ny voly amboary ny voly fa tsy hoe isaka mangataky zao atao voly sady mamiany manino tenao koa vehivavy aza manana raotra za mila an'zao ka mila an'zao tokony tsapanao ihany koa vato tsy fantatro mety misy be fanontaniana amaranatsika fotoana tsy aka fotoana lafitika misy fanontaniana be mety tsy hitatsika ka rehefa izantsika ho valina ao anaty fotoana rehefa jerena zany ane zany a mety ny fihetsiny vehivavy izy fa ny ohatra hoe miasa ny mety ny fahaiza manaony io zany a ny tokony karan'izy eny mety ohatra hoe tekniky am'izao fotoan'izao ny misy ny vehivavy ingénieur BTP misy ingénieur ana ino agronome télécom resaka an'izany a de fa manatsiaro amin'ny madame Lydia zao tsy fantako nafatana izy lehibe any département vehivavy izy fa ingénieur any télécom technique hiditsika zany ary zay le hoe tio fadio aza raisina mihitsy ny zanakao tonga efa lehibe satiny zany tsy tahita mihitsy ane izy de pastera de efa lehibe tsy tahita koa izy de efa tokony maninona mihitsy zany ianao tokony manao akaiky ny zanakao hoe manahoana ny fitombony manahoana le izy any ny teny madame pasteur moaly hoe 0 à 7 ans izy de maninona
eo izy de efa tokony kolokoloinao karakarana mihitsy miakatra le azo manaraka tsika zany no tena mahafantatra ary zay a ny any an-dafo moa manana an'izay ny mpianatra ny tonga de mpampianatra mihitsy na proviseur tsy haiko a ny sekolisy tena iny ianao de inona ho série inona ianao ianao inona ianao a série s moa ny fiteny zao s scientifique ianao fa raha ny tokony misy ahian'izany zany de inona ray aman-dreniny za zany zao manana zanaka anakory zay na ray de vavy ray za zany de mieritreritra mihitsy fa le anakiray lehilahako zay a de zao ho technicianno zay de bon mety ingénieurny télécom ianao na mety informaticien ianao satria ny zavatra misy de zao vo mipetraka io ordinateur sy namany iany fo zao izy de mitéléphone hoe andefasy vola mba hividianana anina fa tsy compatible mihitsy le téléphone nanakoro ny anina anakoro hitanao izy fa le vavy anefa vo mipetraka naiza naiza andehananao de voaka boky tsy alana boky izy mipetraka izy tonga l'anniversaire inano atao cadeau anniversaire andreo avy de amy boky anakiray fotsiny ande mety de teneny lalakely izy de misy boky anakiray ty ampelity de tena mampalahelo hoe zay fotsiny no inona ny cadeau le anakiray nefa elahy anniversaire ko a zao le sy tena atao titity sasa jerave nareo rehefa lehibe zany anapany zavikely président de refonareo moa le président le manamona zavikely président a zao mety aminareo a tena zany reo hoarany papa daholo hitanao izy raha tena rahanao zany a de zao hitanao hoe ty zanako ty tahaka an'izao mety hoinona de poseko azy ty zanako ty de manino tsy poser azy fa tsy tokony isy inona zany hoe surprise eo aminao hoe ty zazy ty tena zanako pasteur andoany mahita anazy hoe tena manino mahena isaky izy eo de kely izy de petakitelo hitanao izy tsika any zany midosy any zanakitsika oiny laseny de araroto ty ary toko averiny isika any koa ny mampirisika ny zanakitsika tsy aniny tsy ho lasa ravitra ohatrany ianao ihany no tena fafaromely de amle iny fafaromely de rehefa amerina any de natao iny natao a mety satria izy zany manao azy satria dada mihitsy ny naninona nampianatra azy imama mihitsy ny naninona zay ny mahatonga ny tsy haiko ny zanakareo rehefa avy mianatra de rehefa anao kahie diso mariny io ka diso io mariny io diso io fa tsy mety io ozy izy maîtresse ozy maîtresse hoe mariny io satria efa naninona satria efa azo maîtresse ninona ny folo ka na de ozy maîtresse hoe 2 plus 2 égale 5 de ozy ianao diso io miady aminy ianao tomany izy maîtresse ny afa mitenenio fa 5 io misy fotoana tena miteny zao miteneniko satria misy diso ny natao diso any zany tsy magnininona maîtresse mao tsy magnininona maîtresse mao manomboka nan'izy manomboka nalahelo izy elo zany rehefa ao tsara dada ao tsara mama amin'ny zanaka io ozy lay avy eo ozy dadanay hoe ozy mamanay de am'izay ianao inona bon exemple ianao am'izay ary zay le hitatsika le maro hoe zay ampianarina ivelomana sy anina sy iana rehefa tena mivavaka ianao zany de mivavaka ny zanako rehefa manao gafy ianao de gafy fa io zaza io de manina makataky io tantarako zavatra nareo de raha mbola misy fantania miaka le fantany io zao a rehefa mijery télé tsy ompotiny télé eo mijery azonareo ve zany azonareo sy mba masonareo ny dadany nefa de manana adalana anakiray zay tsy mitady tsy ho afaka de zao zavatra ro ihany ana mijerevako na sport na vaovao zay ihany
ka rehefa mandeha le vaovao zay dia za manana aretiny na radio dia tsy maintsy ataoko mafy be na tele dia tsy maintsy manindry eo akaiky atizao maintsy dia ozy le zanako tsy azo maintsy efa aviteny moa tena masara rehefa mitotsaka zay tsy azo maintsy indiny zay kanay denanay alay mpanany makiny anao no sady anao le fanazany fiteninao mba tsy fanajana ti anapemy fotsiny io satria maninona sady marina azonareo izy zay zavatra zay zany de hitako mihitsy sa hoe tsy tokony ho ataotsika fa rehefa mba diso anao de maninona fona raha izy fa tena diso fa manampiazy sy aninona ianao am'izay tsy ho lehibe ka hanambady ka hananjana may anao zanako anirenana zay ny tena izy zao fanaovana dadanay mamanay ataony any ambady zao ny fanaovany dadanay mamanay mafinahitra ataony any miny zay ny tena hoe tsatsampianatra azy am'zany amanina manao zany tsy nampianatra azy ianao tamin'inona tamin'ny vava fa nampianatra azy tamin'inona tamin'ny zavatra nataotoatra be dia be ny ampianarany zanako ahy satria mifantatra misy pastery ianao asina zay pastery izy amin'io ianao makay azonao izy mety misy fanatena alohan'ny amarana atsika azy torevitra raha inareo hoe mianatra loatra zany zany moa fotonalaza afity izy satria anao conseil fotsiny izy tiako anina raha tsy mety atsika moa raha ohatsy zany ino raha mianatra zavatra faiza aloha raha may zavatra ke anao e tovinany hoe mety ohatranatinanao Nung know it, avoided the conseil moa nianazy zay fa zay alohan'ny tokatrano zany a aiza le ray mare ianao le teneny mila matotra satria misy any tena za zany teny mety ratsy be ny anahy niena ivady 38 ans vao nanambady ohatrany titena ihany zay satria à l'âge de 25 ans zany zanakay de zay firitaona efa antotra be efa asura anao fa retrety efa ao fa ohatrany lasa titena satria nieritreritra mihitsy zay hoe andoraka tsy teraka atao tsy teraka fa mba nanana fikasana zany mbola ande aninona iverina ianatra fa ny olona raha nyteny fa manina reo tsy miteraka anareo nga ohatrany titenina anareo kamarady fa raha zay olona marary io tsika de miteraka za zany miteny hoe le manambady ela loatra maninona mampijaly zaza maro ndray amin'ny fotoana tena ilany anao anao efa miaraka am'tena tsy mety tsona saingy zao koa nefa aza mainka tsofaingana aza mainka ny anambady fa anambady foana malatsy fa betao tsara ho matotro ny zavatra rehetrarehetra fa ny fanambadiana ny tokatrano tsy vitan'inona tsy vitan'ny olokoloka tsy vitan'ny safosafo fa avy ao mety misy ravomanga ao mety misy zavatra misy ao karaha tsy vonina tsara tsy mety io araka ny teneniko hoe io moa de takan'izao hoe prisonnier volontaire zarangany de anao inona
milatsaka okatra atsitrapoa. Inona le atao gadra atsitrapoa? Manambady. Azo lalao. Satria rehefa manambady eo anao, tsy ny sitraponao no atao. Fa mba jereo n'inona? Jereo ny vady aman-janaka. Raha mbola tsy manana an'izay ianao, dia zao. Za zao teneniko anareo ny zavatra tiako. Tena mahafinaritra, tena tiako hoe hoanina. Raha vao manam-bola, dia mividy mifokotro. Ka amin'izany mbola célibat, na 3 araloha, meo anahy 5 lamba. Fa rehefa nanambady aho, mety anankiray fotsiny vao vidiko, fa tsy tokony hoaniko rery iny fa manino. Raha mbola tsy manana an'izay, rehefa ty hoaniny, ny fa efa mividiko, mbola mifokony ray, fa efa misy da, manomboka manino ny papa, tsy mihinana tsony. Zay le ataoko hoe ino prisonnier volontaire. Ka raha mbola tsy hoe aza mbola miditsy amin'izany, tonga varakaika poka anao nareo telo mianaka. Tsy mihinana izy mianaka zany fa ho asianao reny. Ho asianao reny. Eto zany tiako tenenina amin'izy hoe tsy hoe tsara mihitsy. Fanontaniana farany dia hivavakitsika. Ok, zao a tondinareo amin'ny rangaly makasary reny. Dia zao aza vela mihitsy a, aza vela mihitsy raha tsy azonareo le izy. Omeko azy ny flash disk zay rehetra atao teto a dia ho ataoko ao ary hoezako atao anoany any lefa teo izy teo a tisy ty fa ohatrany tiako hoe mbola ho apila le izy dia ho apiko le izy a ny amin'ny mety ohatra hoe tsy fantako resaka fianarana misy zavatra be dibe ao amiko resaka ohatra hoe mifalalako resaka courtoisie tsy hoe tsy mahalala fomba reo fa mba ampianarina mihafa le izy meko azy le izy a dia raha azo atao mba avadio inona moa mety tsy manana CD le olona fa avadio inona moa azo atao boky reny atao polycope dia hoe ny powerpoint zany a avadika kely dia misy mantsy ny tsy manana fa mba angatako aminao ray a omenao ataonao ino VCD fa izy mantsy ao ny VCD ny fanazavana teto zany efa vitaneo efa ao le izy fa ohatra hoe atao powerpoint ka etsika ny piraty encouragena amin'ny lafiny ty de encouragena ny piraty samy manao piraty a satria raha zay ny atonga tsika ho any an-danitra dia zao manaova piraty any amin'ny amina fa ny piraty any ivelany aza atao angamba le pirate asoloky kely zay copie gratuite satria tena tsy pluriste le izy ao anatin'ny 5 minutes ihany le izy raha ohatra hoe raha velanareo dia alefako kely fotsiny izy zao hoe aleo a omeko anazy daholo le izy fa mampihetsy-po zany nika le tsisy tarany tsisy ty tsy manina anatin'ny fotoana velomeno zay hitantarakely nika zany zay nanao tsy tantaraiko le hoe le sary tsy any amin'ny sary fa le témoignage satria amin'ny tena izy teny izy mantsy ozy hoe rehefa teraka izy a dia zao dia ohatra ny sahirana ny ray aman-dreny ary betsaka ny olona sahirana ny aminy jery azy
kanefa dia zao izy hoe nanana fanantenana satria manana anizy manana ny soso ny olona zany mijery a mety hoe tsy hitako ny hoe tsisy tany de tsisy tongotra ale voara de izy maniny sambatra izy ary zay le tiako teneniny satria zay tiako tenena am'izy hoe tokony tokony tsapanyrehetra mihitsy zany zazavazay Thank you.
plein conférence à l'aise, nickel, toi. Manomboka le conférence zany ohatrany manao karazana introduction kely tarano le baolina teo ohatrany teny amin'ny tanàna izy hoe zay matanty zay matatesty amity ohatrany hoe milalao kely zany tamin'ity conférence ity zany no teneny hoe ny inona moa ny fanantenana an'Andriamanitra ny tokony anantenan'Andriamanitra ianao laza izy zany hoe tamin'izy teraka ohatrany sahirana nanireny ny hoe ahoany ty zazy ty sambo nany hitako tsy fohira mihitsy aloha izy ny ray aman-dreny kanefa zaho tsy manana fanantenana fanantenana amin'Andriamanitra zay zany no tena isan'ny mitarika ny olona zany izy hoe mba toky sy anana fanantenana tenentsika raha moa hoe ny olona takan'izao mametraka an'izany ho an'ny olona normal eo ahoana moa zany tsika normal nany hoe tsy mba afaka ilazan'izany fa tsara an'izany eo manodidina atsika raha ohatry zany fotoana ny amin'izay zavatra zay zay zany izy hoe tokony ho faly tokony isy joy fifaliana mandrakarivotsika ao amin'Andriamanitra ny amin'izany hoe fananana azy zany ny mahalasa saina amin'ity zany a dia ho asehony eo hoe olona normal daholo ary manana ny maizy azy no miain'inona mihaino conférence zay atao kanefa raha jerentsika hoe zao ve izy dia tokony misy ianao ara tsy mombana andraintsika zay ny excusetsika hoe ka zany tsy mahary zany zao kanefa raha tokony io zany tena ahoana moa ny tenenanao amin'ny olona manana tokotra zao ny assistant ny
mila moa zany mifanatrika assistance rehetrarehetra zany olona normal avokoa. Kelikely izy teo hoe raha izy mbola tsy manambady tsy manambady kanefa tsy fantatra hoe azo vady ve tsy fantatra resaky zany io zany ny tanany tsy ambany izy sady tanany fitongony sady tanany io zany fitongony. Zavatra malasa saina dia tena liana ny olona rehetrarehetra. Eto izany ilay hitanareo hoe misy zavatra ve ohatra hoe inonareo sa tsy inonareo mety vita ve io zany ohatra hoe karazana stylo manina ampiasay mianatra izy zany. Eo ihany koa rehefa misy miandro telefona mety ho vita ve ty zao hoe raha misy miandro telefona te aneo anareo hoe ahoana ny fononareo vita ve ty sa tsy vita ozy izy mino venareo hoe tena raha misy miandro telefona dia vitako zany ahoa raha fa vitanareo izy zao misy miandro mino venareo miandro telefona zany vita le vitanareo izy tiana terenina zany fa tiana velo tokony tsy ho sakana ho antsika mihitsy n'iny ny zavatra misy ao amin'ny fiainantsika. Takan'izay moa le sary a toroteny izy io ngamba niko anareo inona moa ny matsara dia afaka mandika isika tsiranoa ngamba ny amin'ny tianantsika azy dia zao hoe eo amin'ny fiainana mety misy tsy ampy ianao ka aza nieritseritra ho tena fiaino anao vaniny manao zavatra misy zavatra tsy ampy eo amin'ny fiainanao saky zao zay mety eo amin'ny fiainanao aloha dia atao ino ataovy dia eo fitaizana ny zanakao dia aza mieritseritra hoe efa manambola be anao zay vao atao zao takan'izao fa tsy zavatra misy aminao zay mitolainy iny zay mitolainy ny ankoronanao ny fandrina mba ahay ampiatra an'izantsika ny fandrina ivaty koa ny fotoana zay miarahantsika teko mba ho tombotso atsika tsiraray avy ho tombotso anay voalohany iny satria nahitanay ny fitiavanareo ny fahaliananareo ary sorana manokana ny famalina miantso zay afiarenareo zany ny fandrina ihany koa dia ingale mitongatratsika tsiraray avy zay nanatrika teto mba ho tena somindanitra kely ety amboniny tany ireo olana sy toejavatra misy eo amin'ny fiainanareo mba ho raisitsika rehetery hoe avec Dieu il n'y a pas de problème mais ce sont des barrières surmontées miaraka amin'Andriamanitra tsy olana zany fa inona sakana natao aninona ozy izy ioarana nahita témoignage ny ramosesy madamitsika teo hoe tena nandalo amin'izany toejavatra zany kanefa miaraka amin'Andriamanitra dia manina le tokantrano tafavoaka tafita ary nirarina ny tena fanondrina lalina dia zao mba ho tafita ny tokantranontsika ho arabaina any amin'ilay ranomasina fitaritra sy ndraikavy amen. Atao amarana ny fotoantsika tsy fantatro mety misy intervention ataon'ny pasteur hivavakatsika efa rehefa vita hivavaka tsisy tsony ny filazana sy ny toy zany.
fohy fisaorana an'Andriamanitra voalohany indrindra ny fotoana sarobidy ny jitapety tamin'ity herinandro ity ka andraisantsika torohevitra ho an'ny tokantranontsika isaorana manokana izy mivady izay rahan'Andriamanitra vady mitondra amin'izany fiofanana seminera ho an'ny tokantrano zany misaotranareo manokana izay izy mivady Andriamanitra ny fiadanana momba anareo mandrakariva ary anampy anareo amin'izao adidy masina izay napetrany matsongakareo zao tsy ampy ny teny hoentinay milaza ny hafaliana hoentinay milaza ny fisaorana anareo no ny soa be dia be tsy tambotinorina natolotrareo anay mino fa mahay feo amiko ny retolosolotena amin'ny fiangonana aty amin'ny distrika ny Tsarasotra ireto amin'izany fandorana fisaorana fankasitrahana iny ho anareo zany raha toa ianareo mampiray fiangonana amiray feo amiko dia dia amin'ny fahofatanany tsika mariky ny fankasitrahana ny fisaorana misaotra indrindra toko eto moa ny mbola Michel mbola anoy an'izay fanehoana fankasitrahana sy misaorana izay dia atolotra azy tsy misy mahatilana hotetenina zay mbola azo amin'ireny pasteur zay fa dia merina fisaorana mivady zava-dehibe tokoa no zavatra maro sesena mivoarainay nandritra izay fandalovana teto izay ny firarianay dia niverenanareo matetika eto Tsarasotra vonina hiara asa aminareo foana zay ary vonina handray zay torohevitra hoentinareo aty aminay manaraka zany misy fiteny hoe ny vatronay tanasoa ny filana menaka ka noho ny fahafilantenanareo vady noho ny fahafilanareo fotoana namonjy anareo tokantranonareo namonjy anareo ny menaky ny enany an-taninareo dia tonga tianareo nanome amin'izany karazana fampiofanana lehibe ho an'ny Tsarasotra zany dia mbola isaoranay anareo zany ka ho mariky ny fisaoranay anareo dia mba misy mari-pahatserovana kely avy amin'ny distrika ny Tsarasotra kely dia kely fa ny fosinay manolotra tompoko dia lehibe tokoa dia misaotra tompoko ngamba tsy mali kabana fa tsy mety hoe tsy saotra raha misy manome zavatra olao tonga misaotra misaorako nareo misaorako manokana mivadiko satria izy manampy izy manolo lera raha mivoaka ny tena ka ohatra ny tsy mety miakajo misaotra zay ny vady zay fa dia misaotra betsaka nareo mino afa tely izy ao anatin'ny telo fo satria izy nandray le cadeau makasitraka ny famonjena na ny kasavaka tiako zay ka tsy tonareo sazinanakao teto fa dia mankasitraka ny fahafizana fotoana omeran'Andriamanitra lehibe ny fotoana ranonareo anatina ity dia ny amin'ny famonezana mbola kasitrahana koa satria manodinanareo ny volam-piangonana nanombolanareo zavatra ho anay dia momerana lehibe no amin'ny tompoko ny fanilonay dia lasa natria tsy afaka amin'ny aonetsitsika dia angalasina vokaratra ny fotoanatsika miaraka amin'ny aonatsika mankasitraka to misaotra ny mety ho pastera ihany izy aoriana kely ao zany manotena izy misaotra betsaka mankasitraka tompoko Andriamanitra lay hijery manokana ny tokantranontsika
Satry foana hitanareo matsiaro anareo mibavaka zay mifampatsiaro mibavaka tsika any andantsika rehefa tsy mifankatito asoantoka amin'anjiko zay ivavaka madame pasteur ivavaka pasteur izy menadano angatako itrotro mibavaka pasteur itrotro mibavaka ny iray mpianakaviana madame pasteur itrotro mibavaka ireny mpianakaviana sy metisy tiako ianareo ao anatin'ny mibavaka afaka fanaitanana mivavaka zay fanakatiko Zay natolotra ho anay nafana miaraka teto nandritra ny andro vitsivitsy. Isaorana ianao ny fahalavarana fotoana satria izany fikasana ihany izany raha tsy ianao no mandamina sy mandrindra izany ankasitrana ianao izany. Voafetra ihany izay teto, voafetra ny fahalalana azo nampitaina fananao ameno izany amin'ny fomba izay tsy takatry ny sainay ho an'ireny rehetra izay tonga teto na tsy tonga teto ihany koa dia azonao ampitaina izany amin'ny alalan'ny fananao irina indrindra mba samy azo ny anjara sahasazy ny renim-pianakaviana rehetra. Mangataka izay Andriamanitro omeo fahendrena ny reny rehetra, omeo fahasalamana amin'ny fahafenoana izy ireo ahafahany azo ny ankonany eo amin'ny mandrakariva. Aoka horeny tsy azo elatra izy ireo efa ho avy eny amin'ny lanitra ianao. Mangataka izay mba omenao ny zanaka ihany koa ny fefy manodidina amin'ny fakapanana samihafa ka na saraka amin'ny toray aman-dreny aza ny zanany sasany dia holavitra azy ireo ny loza ny accident maro samihafa eo amin'ny fiainana. Mijerenao filo manokana izy ireo satria zanaka tonona amin'ny anaranao. Maniry izay Andriamanitro amin'ny fianarana izay ataon'ireny zanaka ireny dia mba tena lohany izy ireny amin'ny toerana rehetra izay misy azy vizana fahafon'ireny mpianakaviana sy ireny mpianakaviana rehetra tamin'izy ireny dia mba hitsika zanaka naizanaiza misy azy ireny dia hita mihevaeva eo amin'ny fiainany fanevanao dia ilay Kristy fitiavana izany. Maniry izay Andriamanitro mba ho avelanao ny toatsiramba ny vitan'ireny mpianakaviana tao amin'ny fitaizana zanany tao amin'ny fanohanana ny vatana. Malemy izay ko maniry indrindra ny hery feno avy aminao atafinao anay mba ho fiaingana vaovao indray ny fiainatokantraminay manomboka androany. Izy fantatrao fa mahasoa ny tokantrano tsirairay avy mety misy sabaganao ho fenonao izany. Ny mahasoa dia mirina indrindra mba ho tanterahanao engany mba fanangananao sy mahafinaritra indray eo amin'ny tokantrano tsirairay avy aminao manomboka treto. Tomoko sainga tafan'anaran'i Jesosy izany miaraka amin'ny izay mety tsy voatompo nefa mety mahasoana ihany koa. Amen. Misaotra vazavan'Andriamanitra tsy tambo-tolonina ireo soa tokozinay efa ty toerana ity amin'ny toro hevitra nomenao amin'ny alalan'ny retim-panarinao reto. Misaotra no ny anaranao azy ireo anamiteraka izany iraka izany tika minisiteraka ny tsara sotra raha amaran'izany zay ankehitriny misaraka avy eo dia ianao no momba azy ireo mandrakariva hipampana ny tokantranony ary anampy azy indrindraindrindra amin'ny atetikasina sy lehibe izay napetraka ao amin'ny solona. Ianao no mitay azy mandrakariva amin'izany ka ho afaka ampahery ireo fiangonana rehetra manerana amin'ity fédération ity amin'ny fanomezana fifanana ho an'ny tokantrano tahaka izao. Ho afaka amin'ny manokana ho an'ny ray mpianakaviana rehetra izay
alohan'ny fianakaviana ray malamo metezana hanampy anay mba hitarika toanao izahay anana ny fitiavanao ay tia ny vadinay avy ay tia ny zanakay ary hanjaka ao amin'ny tokantranonay any ny fifankatiavana ary ny tokantrano hamolavola olo ny pirenen'ny lanitra ny tokantranonay rehetra ireto ka raha ho avy Jesosy amin'ny mpifaliana no mihitsy aminy azy ary ho raisiny miaraka aminy mandritra ny mandraka izay mandrakizay izay rehetra noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Rehetra ihany io atao eo izay fiarahantsika miala etaeta izay mba maritry ny fankatiavana fahajerovana isaorantsika manokana izy mivady izay nalotra n'izay fiarahana miala etaeta izay andriamanitra ny momba azy ireo mandrakariva ka dia manasantsika rehetra mbola hiaraka amin'izay lamonan'izay ary mba ho hita fa mpianakavy mitombo tokoa isika rehetra hiaraka an'ity ka hatrany amin'ilay mandrakizay. Amen. Tonga dia zaraina vera angamba le olona. Ao le olona mba tonga dia mandray vera fa tia vera. Tonga dia samy maka vera zany isika rehetra. Samy maka vera. Ai,